mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izaipianachao kuambitenenale Jesu malalo izahai ainucharanao kahirote nyadamina itwecabecakawampunaya kuambitenenale Jesu malalo izahai ainucharanao kahirote nyadamina itwecabecakawampunaya irate nyadamina itwecabecakawampunaya. Miarahaba ny zaza-minono dia miarahaba ny zaza-poto miarahaba antsika ankizy rehetra amin'izao sabata izao. Misaotra an'Andriamanitra mandrakarivo fa tia antsika nge izy dia mikarakara antsika dia andao isika ariaraka hivavaka indray dia akamana indray ny tanana ahondrika ny loha dia akipy ny maso. Jesosy malalo misaotra anao indray zahay fa nomenao indray ny fotoana mba hiarahanay aminao, hiaraka hianatra ny teninao zahay, fanirinay mba ho ampianao izay dia ho zaza endry mihaino tsara mankatoa amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tantara izay hoarahantsika dia hoe mianatra mitarika ilay lehilahy jamba. Mianatra mitarika ilay lehilahy jamba. Hafahafa kely ny lohatenin'ny tantarantsika fa rehefa arahanareo ilay tantara rehefa avy eo dia azonareo tsara izay tiany ambara. Ny tsenjerintsika dia amin'ny asan'ny apôstôly 7:17 eno tsara nge ny tompo efa naniraka mba hahiratany masinao. Ny tompo efa naniraka mba hahiratany masinao. Andao indray araka merina re 1, 2, 3. Ny tompo efa naniraka mba hahiratany masinao. Bravo! Ao are, anaraka ny tantara indray izany sika izao. Nandeha tamin'ny arabe feno vovoka ho an'i Damaskosy Saoly. Tsemboka izy noho ny hafanan'ny masoandro taniny nefitra. Nefa nafana ihany koa ny tao anatiny. Ny rehetra ny fankalana tao anatin'ny Saoly. Miazakazaka ireo lehilahy niaraka taminy mba hanaraka ny diany. Nankahala ny kristianina ny Saoly. Ikasa hisambotra kristianina maro izay hitany tao Damaskosy izy. Tampoka teo nisy hazavanana mirapiratra nanodidina ny Saoly. Jenjera tamin'ny tany izy sy ireo namany. Tsy nahita intsony Paoly. Najamba azy ny hazavana. Narefeo izy avy eo. Saoly, Saoly, nahoana no manao ratsy ahy ianao? Izy ianao tompoko, nanontany moramora Saoly. Izaho ny Jesosy ilay kasainao hanaovan-dratsy hoy Jesosy namaly. Nitsahangana ankehitriny ka mandehana any an-tanàna. Misy olona iray ilaza aminao izay tokony ataonao any. Nahare ilay feo ihany koa ireo lehilahy niaraka tamin'ny Saoly nefa tsy nahalala ny hevitry ny teny. Nanontany tena ny amin'izay niseho izy ireo. Nitsangana Saoly nijery nanodidina azy nefa tsy nahita na inona na inona. Jamba izy. Noraisin'ireo namany no ny farany ny tanany ka
nentin'izy ireo tany tanàna izy. Ananiasy, lehilahin'Andriamanitra sady iray tamin'ireo kristianina mipetraka ao Damaskosy. Ananiasy hoy ny Tompo, niseho tamin'ny fahitany. Inty tompoko i Ananiasy namaly. Mandeha any amin'ny lalana atao hoe mahitsy hoy Tompo, ka mankanesa any an-tranon'ny Jodasy. Tady avy eo Saoly, mivavaka ao izy ankehitriny. Nilaza tamin'ny Saoly fa izy lehilahy antsoina hoe Ananiasy ho avy aty aminao. Hanatsotra ny tanany aminy izay hivavaka ho azy ary hahiratra indray izy. Nahatahotra Ananiasy, Tompoko, hoy izy nandà. Maro ny olona milaza tamiko mikasika io lehilahy antsoina hoe Saoly io sy ny zavatra mahatsiravina nataony tamin'ny kristianina. Mandehana hoy ihany ny Tompo. Nifidy an'i Saoly ianao asa manan-danja, nifidy azo mpitondra ny hafatro aho. Nakatoy Ananiasy, nakany amin'ny lalana mahitsy izy ka nahita ny Saoly. Rahalahy Saoly hoy Ananiasy, naniraka ny Tompo Jesosy, naniraka izy mba hahiratra indray ianao sy ho feno fanahy masina. Rehefa napetra ny tanany tamin'ny Saoly Ananiasy dia nahiratra indray izy. Niova tanteraka Saoly, nankala kristianina izy taloha ary ankehitriny iray amin'izany izy. Faly aok'izao ny Saoly fa nanova ny fony Jesosy. Handany ny androm-piainany sisa rehetra amin'ny fizarana ny hafa ny mikasika amin'ny Jesosy izy. Manahoana daholo ianareo rakizy, faly indrindra ny tenako miraky sabata mahafinaritra ho anareo. Eto ampanarahana ny famtinana ny lohahevitrintsika androany. Ny lohahevitra fahenina moa izany no rahantsika mamitiny eto izay mitondra ny lohateny hoe safidy tsara mahasalama. Safidy tsara manahoana hoe safidy tsara mahasalama. Ny andalan-teny izay nataontsika tsy anjery indray izany dia hitantsika tao amin'ny Korintianina voalohany 10:1-3. Korintianina voalohany 10:1-3. Andao hoe rahantsika mamerina ange koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia atao voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Andao verina tsara are koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia atao voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Korintianina voalohany 10:1-3. Arak'izany tsy anjerintsika izany dia mampianatra antsika rakizy Jesosy ahay safidy izay hoantsika sy izay hosotroitsika. Ary raha manatanteraka izany tokoa izaho sy ianao dia izao hoe omen'Andriamanitra tsilontsaina avy any ambony ary anehoany ny vonany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ary asaintsika mba hitarika ny hafa koa mba hanao izany fanandramana mahafinaritra izany. Dia andao angeo rahantsika indray ity tantara ity alaivo saran-tsaina hoe nona mafy ianao ary nasainao amin'ny lanonana fiaraha-misakafo iray. Nipetraka nanoloana ny latabatra ianao kanefa indro divay sakafo izay voalaza amin'ny Baiboly fa biby maloto izay fantatrao tsara fa tsy tokony hohaninao no hitanao teo ambony latabatra. Niatrika izany olana izany rakizy Daniel sy namany 3 lahy. Nanafika ny Joda ny tafiky Nebukadnezara ka nandresy azy. Ireo zatovo rehetra izay zanak'Andriana sy ambony firazanana dia nentiny tany Babilôna. Isan'ireo tanora Hebreo ireo angerakizy Daniel sy Anania sy Azaria ary Misaely midadasika ny fanjakan'ny Nebukadnezara. Fantatry ny mpanjaka fa manana fahaiza-manao maro ireto Hebreo babo ireo. Koa dia nanapa-kevitra izy fa hampianatra ny sasany amin'izy ireo hiasa ao amin'ny fitondram-panjakana. Afaka manampy eo amin'ny fanapahana ny faritra sasatsasana izay eo amin'ny fanjakana tokoa mantsy izy ireo. Mialoha izany anefa dia tsy maintsy mianatra ny fomba babilôniana izy ireo. Nilain'izy ireo ny mianatra ny fiteniny. Tsy maintsy mianatra ny fomba fanaovan-javatra tao Babilôna koa izy ireo.
fantatry Daniela sy ny namany anefa fa natao hanompo ny mpanjaka izy ireo. Nanapa-kevitra nefa izy ireo fa Andriamanitra no lohalahakana eo amin'ny fiainany. Zavatra maro vaovao no nahaliana izay hita tao Babilôna. Tazana teny rehetra teny ange ny tempoly lehibe izay fanimpona sapy. Hitan'ireo zatovo Hebreo ireo koa ny zaridaina izay noalokalofan'ny hazo hafahafa. Ireo zava-maniry miantona izay misy voninkazo mamelana maro. Tena tsara tarehy tokoa io tanànan'ny Babilôna io. Ny andrandra fatratra ny sakafo voalohany tao Babilôna ny rehetra taorian'ny dia lavitra izay nataony. Hihinana ny sakafo tsara indrindra izany izao izy ireo satria avy amin'ny sakafo aroso amin'ny latabatry ny mpanjaka mihitsy ange ny sakafon'izy ireo Tena natsatsika na any endasina mafilotra. Ny divay mamy ny tena hita teo amin'ny latabatra tsirairay. Teo ihany koa ange ireo mofo mamy isan-karazany sy ny voankazo mamy indrindra izay avy tany amin'ny faritry ny fanjakana rehetra tany. Izay tena azon'izy ireo anarana-po. Eny diboky ny hafaliana izy rehetra, afa-tsy Daniela sy namany telo lahy. Tsy hafa nihinana izany sakafo izany mantsy izy ireo. Fantany mantsy fa tsy mahasoa azy ireo sakafo io Dia niangavy ilay tandapa izay niandraikitra ny Hebreo izy rehetra mba hanome azy ireo sakafo tsotra sy rano sotroina. Na dia nanaja ny Daniela aza ilay manam-boninahitra rakizy dia nolaviny izany fangatana izany. Natahotra ny ainy izy. Ny mpanjaka Nebukadnezara mihitsy mantsy no nanome baiko mikasika ny sakafo aroso azy ireo. Koa raha tsy mihinana izany sakafo izany ange Daniela sy namany dia mety tsy hatanjaka teo ireo zatovo hafa ireo Ary raha izany no mitranga dia hampamono ilay manam-boninahitra mihitsy ny mpanjaka. Tsy kivy anefa rakizy Daniela fa nikirina angataka foana. Nanendry any Melzara mpandroso sakafo ilay manam-boninahitra mba hanara-maso an'i Daniela sy ny namany. Nanao antso tamin'i Melzara i Daniela. Izaho toetra izahay hoy izy. Avelao izay hinana sakafo tsotra sy rano fotsiny mandritry ny afilona. Raha toy izahay ka tsy salama tahaka ireo Hebreo hafa ireo dia ataonao aminay izay sitrako ny fonao. Tena naiky rakizy ilay mpandroso sakafo. Noho ny afaka afilona tokoa dia indro fa hita fa natanjaka sy narantsaina tokoa izy telo lahy noho ireo babo hafa izay nentin'izy ireo noho ny fanampian'Andriamanitra. Dia tafita ilay fizahan-toetra izy ireo. Nandritra ireo 3 taona angarangidina izay niofanan'izy ireo dia sakafo tsotra sy rano no naroso azy ireo. Nahita sitraka tamin'Andriamanitra i Daniela sy ny namany. Ambaran'ny Baiboly fa nanampy azy ireo teo amin'ny fianarany Andriamanitra, nomeny fahendrena sy faharantan-tsaina izy ireo. Ary Daniela dia nomeny fahafana mamantatra ny nofy. Andriamanitra ny lohalarana teo amin'ny fanompoan'i Daniela rakizy, nakatoy ny lalàn'Andriamanitra ny amin'ny fihinana sy ny fisotro izy, ka dia nahazo valosoa avy tamin'Andriamanitra. Ny fanompoan'i Daniela ny Nebukadnezara dia hitarika ireo mpanapaka lehibe hahafantatra ilay tena Andriamanitra marina. Miaraka amidina indray aritsika ny lesona fahaenina izay nianarantsika nandritra ny herinandro. Lohateny tadidinao ve? Mihinana misotro dia mahazaho fahasalamana. Mihinana misotro dia mahazaho fahasalamana. Mitsy anjerintsika aiza ary ilay toko sy andininy. Izay indrindra. Korinthiana 1:10-1:30. Aintsika tsara, aintsika tsy anjery izy io, andao iarahana ary. Koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia aoka ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Izay ilay tsy anjerintsika. Koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Mazava ho azy fa resaka fahalalana ny fitandremana eo amin'ny fahasalamana no resahantsika.
Tao anatin'iny herinandro iny dia niresaka ny tantarany Daniela sy ny namany isika. Nobaboin'ny Babiloniana ny tao Jerosalema dia lasa kobabo avokoa ny ankamaroan'ny olona tao. Anisan'izany ireto mpinamana 4 amin'ny rahalahy: Daniela, Anania, Azaria ary Misael. Ary rehefa tonga tany izy dia fantatritsika tamin'ny anarana hoe Sadraka, Mesaka, Abednego ary Belisazara. Tao anatin'izay niainany zareo tao izay dia nandalo sedra ny fiainan'izy ireo. Tsy fidiny ho azy ny hobabo tany, tsy fidiny ho azy no nahatonga an'izy ireo tafasaraka amin'ny fianakaviany, tsy fidiny ho azy zany ny antsointsika hoe situation, raha izay no mampazavazava antsika tanora azy, na ny toe-javatra ny ainan'izy ireo, kanefa afaka nanasafidy izy tao anatin'izay toe-javatra izay. Misy zavatra hoe tsy nanatsafidy izy ny ho lasa babo, kanefa misy zavatra azony nosafidiana tsara sy ny azony natao fanahiniana teo amin'ny fiainany dia anisan'izany ny hanompo an'Andriamanitra, anisan'izany ny hitandrina ny fahasalamany, anisan'izany ny toetra mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra sy hanome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Dia rehefa tonga ny sedra, tonga ny hoe miseho eo anatrehany sakafo tsy maintsy hohanina, fantany fa manimba ny fahasalamany, teo ny hanina matsiro loatra, teo ny zava-pisotro misy alikaola, ny zavatra tsy fihinana, ny zavatra hoe maloto rehetra izay tsy nasain'Andriamanitra no hohanina zany, teo anatrehan'izy ireo. Kanefany na dia tsy fidy no an-drareo ary no tonga tamin'ilay toerana, dia nanana safidy tokoa izy ny hanapa-kevitra hitandrina ny fahasalamany. Haintsika tsara ny tantara ary tanora namako, fa rehefa nanao an'izay safidy izay izy dia anisan'izay nahay indrindra, anisan'izay tsara indrindra satria lasa bilangina tsara, mandimandina tsara, anisan'ny tsara tarehy izany indrindra, ary anisan'ny hoe olona niavaka be zany teo amin'izay niaraka taminy, teo anatrehan'ireo ny hinana sy ny sotro ny zavatra avy any amin'ny mpanjaka. Marina hoe mafy tamin'izareo ny nanao an'ilay safidy satria mety hiatra manaina izany, satria tsy manaraka ny didin'ny mpanjaka, kanefany fantany fa Andriamanitra manampy azy, fantany fa raha ohatra izy ka mitandrina ny fahasalamany dia hitondra soa azy sy ho an'ny hafa izany. Nampianatra antsika ary izany ny lesona iny tanora namako, fa ampiasaintsika ny fanomezam-pahasoavana tsara indrindra izay men'Andriamanitra antsika dia ny fahasalamana izany, mba hanomezana voninahitra azy, mba aseho amin'ny hafa ho fijorona vavolombelona amin'ny hafa ihany koa, fa Andriamanitra dia mangataka antsika ny mba hanome voninahitra anazy sy hitandrina ny fahasalamantsika. Ary izay ilay hoe na mihinana na misotro na inona atao dia mba ho voninahitra Andriamanitra. Ka na inona ataontsika ry tanora namako, na matory, na mihinana, na milalao, na manao fanatanjahantena, dia andeha ataontsika voninahitra Andriamanitra izany. Mino fa nahatonga antsika hanapa-kevitra tsara ny anarantsika ny lesona iny, satria hoy izy niafatra hoe manome voninahitra an'Andriamanitra isika rehefa mitandrina ny fahasalamana izay nomeny antsika. Izay ary ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro dia mirary soa ho an'ny tanora zandrany. Mandra-peo ny indray. Miarabany tanora mantanto rehetra ny 13 taona sy 14 taona rehetra natratra izao fotoana izay afahantsika mamerina ny lesona nianarana nandritry ny herinandro indray. Lesona fahaenina ny nianarantsika tamin'izay herinandro izay izay miresaka ny amin'ny lamaody sy ny endriky ny tena. Ary mino fa lesona tena nahaliana ny tanora tokoa ity lesona izay nianarantsika ity. Andeha irahantsika mamerina aloha ny tsy anjery. Ao amin'ny Petera 1:3 dia ny 9:7 sy ny 4. Toy izao ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy: ary aoka ny firavahanareo, tsy ho zavatra
eny ivelany toy ny firandranam-bolo sy ny firava-bolamena na ny fiakanjona. Fa ao koa toetra miafina ao am-po izay tsy mety ho loha dia ny fanamalemy sady miadana izay soa indrindra eo imason'Andriamanitra. Amin'ny mahatanorana dia maro ny fisarihana ivelany izay misarika anareo na eo amin'ny fitafy ivelany izany na amin'ny fanao ihany koa. Maniry indrindra isika ny hitovy amin'ny hafa ary mahatsiaro latsa-danja isika raha tsy manana toy ireo manodidina antsika. Ka indraindray na dia tsy hinanantsika sakafo ary dia tiantsika ny hitovy amin'ny hafa na eo amin'ny lafin'ny fitafiana izany na eo amin'ny lafin'ny zavatra hananana. Izao no tadioro tanora mantoanto rehefa mijery fitaratra ianao dia iza no hitanao eo amin'ny fitaratra. Aoka metraka an'izay fanontaniana izay fa ny zava-dehibe dia izao hoe tokony hahita zanak'Andriamanitra ianao rehefa mijery fitaratra. Tadidio fa manan-danja loatra ianao eo mason'Andriamanitra ary anamboariny manokana ianao dia tokony mirafitra ao anatinao ny toetra ny Kristy satria Andriamanitra dia manome izay ilayntsika mandrakariva eo amin'ny fiainantsika. Dia rehefa miankina amintsika dia tsapantsika hoe izao no men'Andriamanitra antsika dia izao ny isaorantsika an'Andriamanitra izany. Dia aoka ho hita taratra eo aminao ilay akanjo-pamarinan'i Kristy izay andrakofany ny fahotanao. Tadidio fa ao amin'ny Mateo 9:7-7 dia misy ilay teny izay mino fa hainao hoe aza manany amin'izay hohaninao na ny tafianao dia jereo ny voromanidina, jereo ihany koa ireo voninkazo eny an-tsaha. Fa samy noforon'Andriamanitra avokoa na ny voromanidina na ny voninkazo eny an-tsaha na ianao ka ampitafian'Andriamanitra sy omeny sahaza ny tsirairay avy. Tadidio fa eo Andriamanitra io dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Nanome lanja ny olombelon'Andriamanitra ary mbola omeny lanja mandrakariva ianao io. Dia manan-danja amin'Andriamanitra manokana ianao noho izany ka tsy tokony ho kivy ianao na ho ketraka raha toa ka mety hoe tsy mitovy amin'ny hafa. Ary aoka aneo mandrakariva ihany koa ianao fa zanak'Andriamanitra. Ny olona hafa dia mety maneho ireo mpamorona ny lamaody fa ianao kosa dia noharian'Andriamanitra ianao ary izy ilay nahary ianao no tokony asehonao eo amin'ny fitafinao, eo amin'ny fijoronao, eo amin'ny fiteninao ary eo amin'ny zavatra izay ataonao rehetra. Dia averiko mandrakariva hoe tokony ho tsapanao fa manan-danja ianao eo anatrehan'Andriamanitra ary izay ny tena zava-dehibe indrindra. Ny fahatsapanao izay lanjanao izay eo anatrehan'Andriamanitra. Marina hoe tsy hoe anao fitafiana ratsiratsy sika na hoe anao tsy vaky loha eo anatrehan'izany fa ny fitafiana izay anaovantsika ihany koa dia hijerevan'ny hafa antsika hoe tena zanak'Andriamanitra tokoa ve ianao. Kanefa na izany aza dia aoka tsy ny hoe fiezahanao hoe ho tiana na hoe noho ny fitafianao dia lasa tian'ny hafa ianao na ho raisin'ny hafa. Tsy izay akory no tokony hibanao an-tsainao fa hoe ny fitafiana izay anaovanao dia hanome voninahitra an'Andriamanitra. Dia toy izay ny lesona izay narantsika tamin'iny herinandro iny dia hiverenantsika ilay tsenjery izay milaza fa ny zavatra izay miafina ao am-po izay tsy mety aloha dia ny fanamalemy sady miadana izay soa indrindra eo mason'Andriamanitra. Izay ny tena zava-dehibe indrindra ry tanora namako dia ny rariko hoe manomboka izao dia rehefa mijery ny fitaratra io ianao araka ny lazaiko teo aloha dia mba ho hita hoe io fa misy zanak'Andriamanitra mahafatifaty eo anoloan'ilay fitaratra ary maneho ny mahazanak'Andriamanitra ary manana tombam-bidy eo anatrehan'ny Andriamanitra. Ny tompony ahitantsika rehetra dia vao manaraka indray. Kuana misuru
sy fatazako miodina de sanatry vitadina vitavoadiny aty kaza ianao etsy de ataoko tena fady je niaino tanjoko tsy avelako isy ufona koza mety farandroko manama finy finona finoko anao ray finoko anao ray hiezakao ny anamavy ny finoko anao riray ny finoko anao riray kana humorana umavy fa izao de zanakao fa izao de zanakao hiezakao ny anamavy ny finoko anao riray ny finoko anao riray kana umorana umavy fa izao de zanakao fa izao de zanakao faly miravantsika tonga eto amin'ity fotoana sarobidy izay hamerena antsika ny lesona sekoly sabata ka ny lohateny izay hodiny antsika amin'ity androany ity dia ny hoe antony manosika sy fiomanana ho amin'ny iraka antony manosika sy fiomanana ho amin'ny iraka mialoha izany anefa dia mbola manasanao hiara hivavaka amiko angataka amin'ny fanahy masina tsika satria avy aminy ny fanazavana ny teny vavaka sika to rahainay izy any an-danitro misaotranao indray izay anana tompontsoa hieno sy hianatra ny teninao koa mangataka ny famelanany sy famendrehanay izay tompo ary ny fanahinao masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonako sy angatako sy anvavaka izany amen. antony manosika sy fiomanana ho amin'ny iraka mananaka iraka ny fiangonana sy ny olona izay efa nandray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainany. Inona moa izany iraka izany? Dia ny anao mpianatra ny firenena rehetra araka ny voalaza ao amin'ny Mateo 7:20 ka hatramin'ny 20. Ny hijoro vavolombelona ho an'i Kristy ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:9. Ny ito ny afatry ny anjely telo ao amin'ny Apokalipsy 4:9 ka hatramin'ny 12. Ary ny anomana ny olona ho amin'ny fiavian'ny Jesosy Kristy fandroany izay tsy ho ela intsony eny amin'ny lanitra. Apokalipsy 2:7. Izay no iraka miandry ny fiangonana. Izao no soratan'i Paoly ho an'ny Filipianina ao amin'ny Filipianina 1:1-5 ka hatramin'ny 12. Fialonana sy fifandirana aza no hitorian'ny sasany an'i Kristy
Ary fifaliana kosa ny an'ny sasany, fitiavany an'ny sasany, satria fantany fa voatendry ho mpanafatsiny ny filazantsara ao. Fifampiandaniana kosa no hitorin'ny sasany an'i Kristy, fa tsy mba fomba dio, ka mihevitra anampy fahoriana sy ny fifatorako. Ahoana ary noho izy afa-tsy izao, amin'ny atao rehetra, na amin'ny fiatsaram-belatsy, na amin'ny marina dia Kristy no toriana ary mifaly amin'izany aho, eny mbola hifaly ihany aho. Araka ny voalaza dia misy ny mitory ny filazantsara mba te hiandany na noho ny fialonana na ny mety fifaliana sy ny fitiavana. Miezinezina zany fanambaran'ny Paoly zany ary tena marina. Fa na amin'ny fiatsaram-belatsy na amin'ny marina dia toriana i Kristy. Izay ihany no zava-dehibe ho an'ny Paoly. Izao nefa no tsara indrindra. Ny fitiavana sy ny fahamarinana no tokony hanosika antsika hitorian'i Kristy sy ny hanatanteraka niraka ho fanatrarana ny hafa amin'ny vaovao mahafaly. Vaovao mahafaly ho an'izao tontolo izao izay mitady izany indrindra no votoatin'ny hafatra ny filazantsara. Fa tsy noho ny ampipo feno fitiavan-tena na koa ny fialonana na fifandirana no antony hitoriana izany filazantsara izany. Ahoana raha ny fomba hizarana ny vaovao mahafaly amin'ny fahombiazana? Voalohany indrindra dia ilayntsika ny hanana fanandramana manokana miaraka amin'Andriamanitra. Mialoha ny izarantsika izany amin'ny hafa, tsy azontsika izarana teo izay tsy ananantsika. Sady zany, ny fanitsika izara izay nataon'i Jesosy ho antsika no tokony antony manosika antsika hiasa. Fantatsika fa nandeha tany amin'ny fasana ireo vehivavy nieritreritra ny hanositra ny fatin'i Jesosy. Ary rehefa tonga teo izy dia efa nigodiny vato. Ary ny anjely no nilaza taminy fa Jesosy dia efa nitsangana. Dodiny izy ireo ary niazakazaka. Nampandre ny mpianatra tamin'izany ny fahatsapana sy fanandramana izay hitan'ireo ary niona tamin'i Jesosy izy ireo. Raha nare zany anefa ny mpianatra, anisan'izany Petera, dia toa nisalasala satria nahoana? Satria tsy mbola niainany ilay fanandramana. Fa rehefa nandeha kosa izy nizaha tany amin'ny fasana ka nahita fa efa nitsangana an' Jesosy dia tamin'izay fotoan'izay dia nino izy? Tamikery ihany koa tamin'ny rispo no nanambarany ny vaovao mahafaly fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Izany hoe ilayntsika zany ny manana fanandramana. Ny faniritsika izara izay nataon'i Jesosy ho antsika no tokony antony manosika antsika hiasa. Manaraka dia misy ny atao hoe fanorenana ara-paminaniana. Tsy tombo ny fanandramana miaraka amin'i Jesosy raha tsy eo ny fanorenan'ny teniny. Anisan'izany hoe faminaniana izay manondro ny tantara sy ireo toe-javatra mifandraika amin'ny fiavian'i Kristy voalohany sy faharoa. Izany hoe ireo na ny fiavian'i Kristy voalohany dia efa voalaza any amin'ny testamenta taloha, faminaniana. Miorina ny nahafatesan'i Jesosy dia voalaza ao amin'ny Isaia 7:15 sy ny tsanganany tamin'ny maty ary ny fiavian'ny Kristy fandroany. Izany hoe ny finoana dia tokony hifototra amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mafiorina ny fantakarana ireny fahamarinana ireny dia vonona sy marisika ho amin'ny fanatanterahana ny iraka isika. Nosarian'i Jesosy teo amin'ny tenin'Andriamanitra ireo mpianany ary nasehony azy ny fanorenana ara-paminaniana ny asany sy ny fanompoana nataony. Ary tamin'izay fotoan'izay Jesosy dia nilaza ao amin'ny Luka 4:24 hoe izao ny teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola atao aminareo fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanahy teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Izany hoe mila mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Raha niaraka tamin'ny Jesosy fotsiny reto mpianatra ireto fa tsy nandinika izay voalazany izay ao amin'izay soratra masina dia atao hoe tsy mafiorina ny teny izay torian'izy ireo. Fa ny fifotorana eo amin'ny tenin'Andriamanitra zany no fanotra ny finoana entina manantanteraka ny iraka. Ny fahatelo ihany koa dia ny manosika tsika anatanteraka izany iraka izany dia miandry ary miasa.
raha eo ampiandrasana ny filotsan'ny fanahy masina mba hanampy antsika atotosan'iraka lehibe isika dia tokony iraisaina sy ifampahery ary angataka ny fanahy masin'Andriamanitra. Tokony amfanaraka ny lara-pahame antsika sy ny an'ny fiangonana amin'ny lara-pahamen'Andriamanitra dia nitady sy amonjy ny very. Ny zava-nisy tamin'ny fiangonana voalohany, teo nentim-pianatra voalohany dia nanohy ny firaisan-tsaina tamin'ny fivavahana sy ny fitalaona ny mpianatra voalohany ary niomana ho amin'ny fandaminana ny hanatanterahana ny iraka. Ary tsy nitomemem-pona izy ireo nametraka ny tanjona. Tamin'izay fotoan'izay koa dia ny fanahy masina dia nizara fanomezam-pahasoavana hoentina ahombiazan'ny asa ary niteny tamin'ny teny samihafa ireto mpianatra ireto mba hahafahany nitoro ny vaovao mahafaly ny maha-Mesia Jesosy sy nitsanganany tamin'ny maty. Ilay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana. Lohahevitra anankiray izay ao anatin'ny resantsika izay. Ny raha niasa tamin'ny fanahy masina sy ireo namany ireo mpanaradian'i Jesosy ary nitoy ny fibebahana sy ny famelan-kelika. Eny fa tamina izay voakasika mivantana tamin'ny fanomboana ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana aza. Taka izany ny herin'ny filazan'ny tsara. Nampiasa ny fanomezam-pahasoavany ho tombontsoan'ny asa izy dia ny fiteny samihafa izany. Voalohany indrindra dia tiana mampatsiahy fa ny iraka dia no mpianatra ny firenena rehetra ary ny torian'ny mpianatra voalohany dia teo Jerosalema. Teo Jerosalema satria nahoana? Teo no nandava ny mpianatra nireo fariseo sy ny jiosy any Jesosy Kristy. Ary teo no nijaona vavolombelona fa i Jesosy no Mesia. Teo amin'ilay nanda azy no nanaovana izany. Fanehoana izany fitiavan'Andriamanitra ny rehetra mba ho voavondry izany satria ny olona izay nitora-bato azy indrindra no nizarana vaovao mahafaly voalohany. Ary vokatry ny filotsan'ny fanahy masina dia voanitsirona tampony ireo nandray ny afatra ka nika hoe: "Ry lalahy, inona no ataonay?" Ao amin'ny Asiny Apôstôly 2:7-8. Dia namary reto mpianatra hoe: "Mibebà ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo mba hahazo famelana ny helokareo ary dia handray fanahy masina ianareo." Ny sary maneho ny fiangonana voalohany tsy feno ny toroteny raha toa milaza amin'ny olona ny zavatra tokony ataony saingy tsy milaza ny fomba hanaovana azy. Ny reto mpianatra reto dia naneho vavolombelona an' Jesosy Kristy ary nantsoina hoe kristianina. Tsy nilaza ny fomba tokony atao izy fa naneho ny fomba fanaon'i Jesosy tamin'ny alo teo amin'ny fiainany. Ary Paoly dia nilaza tamin'izay fotoan'izay hoe manahafana tahaka ny anahafako an' Jesosy Kristy. Izany hoe naseho an'ny naneho ohatra teo amin'ny fiainany, ny fiainan'i Jesosy Kristy mihitsy reto mpianatra reto mba ahafahan'ny reto mpianatra vaovao izay nitombo isa hatrany nandray ihany koa ny toerana amin'ny mampianatra azy. Ary nisy ny fanohizana ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra, nisy ny firalahiana, fiaraha-miasa, napetraka teo ny fandaminana, ny tanjona mba handrosoany ny asa ary dia niroborobo ny asa noho izany fomba naomby izany. Izany hoe raha fitinana vetivety izany dia voalohany dia mizara ny vaovao mahafaly tamin'ny feona tamin'i Jesosy, tamin'ny fanandramana izay efa niainana mihitsy. Faharoa dia mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra toriana, zavatra na ny fiavian'i Jesosy Kristy fandroany zany na ny afatra dia miainga avao amin'ny soratra masina. Ny fahatelo dia miandry, mitolona-mbavaka, miara-miasa handray fanahy masina mba ahazo hery amin'ny fanatanterahana izany. Ary nanomboka eo amin'ny toerana izay atao hoe nahalavo, toerana izay nanekena ny filazantsara teo ny nanomboka ny afatra satria nanomboka teo Jerosalema izy. Ary nalaza tamin'ny fandaminana, tamin'ny firaisan-tsaina, firalahiana, fiara-miasa ny fiangonana voalohany. Raha fitinana zany ny asa fanatanterahana niraka dia tokony ho vokatry ny fitiavana lalina sy ny fankasitrahana ny zavatra nataon'i Jesosy
sy mbola ataony eo amin'ny fiainantsika. Tsy araka ny tokony ho izy ny antony manosika antsika akoatr'ireo. Averina indray dia ny fitoriana filazantsara zany tsy hoe anoherana ny fotompononatsy na anoherana ny antony manosika na hoe zao ny marina na zao ny diso, fa mianga avy amin'ny fitiavana lalina sy ny zavatra nataon'i Jesosy, zany hoe fionanao amin'i Jesosy ary ny famakinao ny tenin'Andriamanitra, fanandramana ny ainanao sy mbola ataony eo amin'ny fiainantsika. Tsy antony manosika, tsy araka ny tokony ho izy ny antony manosika antsika ankoatra ireo. Ny fandiniana lalina ny tenin'Andriamanitra sy fifandraisana ety amin'izany no tsy ambaratelo ny fanantsarana ny hafa sy ny fitoriana filazantsara mahomby. Tsy mety hisy fitombona na fitondrana vokatra eo amin'ny fiainana mifantoka amin'ny tena. Raha manaiky an'i Kristy io mpamonjy ny tenanao ianao, dia tokony hanadio ny tenanao ary hiezaka hanampy ny hafa. Resao amin'ny hafa ny fahafatesany feno fahafoizan-tena noho ny amin'izy ireo. Rehefa nandray ny fanahin'i Kristy ianao, ny fanahin'ny fonitiavana manadio ny tena sy miasa ho an'ny hafa, dia hitomby ianao ka hitondra voa. Hiamatanjaka ny finoanao, hialalina ny fotom-pononao, ho tanteraka ny fitiavanao. Ry lalasy karabavy namako, Kristy no ivon'ny zavatra toritsika. Ny fiainan'i Kristy izay lasa fanandramana iainantsika. Manana iraka miandratsy ny fiangonana. Ianao mpandray anjara amin'izany, mpianatra, dia ny anao mpianatra ny firenena rehetra. Ny ijovavolombelona aneo an'ny toetran'i Jesosy sy ny fiainan'i Jesosy sy ny fitiavan'i Jesosy eo anivon'ny tontolo misy anao, ny fiarahamonina, ny toeram-piasana, eny tontolo rehetra eny, dia mila fifandraisana amin'ny Jesosy izany. Vavaka sy fianarana ny teniny ary ny fiainana izay ny ainany dia afaka mifindra amintsika. Ny itony afatsy ny andelo telo izay mifototra amin'ny fatahoanan'Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra satria efa tonga ny andro fitsarana. Ny taonan'ny olona izay hiala ho amin'ny fiankofana tsy izy, ho amin'ny fivavahana marina, ho amin'ny fiankofana lay mpahary, lay tompo sy mpamonjy. Ary mba hahafana manao izany dia mila isika no voalohany indrindra miankohaka amin'ilay mpahary, matahotra azy ary mba hafahasahoan'Andriamanitra dia mitandrina ny didiny. Manarak'izay dia ny fanamarinana amin'ny finoana izay famelan-keloka maimaim-poana omeny Jesosy ho an'izay mpanota rehetra, na taky ny ahoana na mena taky ny zaka izy amin'ny fahotany, dia vonina i Jesosy hamela ny helontsika. Zay no nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Ho zaraina amin'ny olombelona rehetra izany vaovao mahafaly izany. Ka mila maisina maimaim-poana amin'ny alalan'ny finoana izany sy ny tena fibebahana marina. Avy eo tsika dia minoso amin'ny dingana fanamasinana. Ary ny farany, izay voalaza, faminaniana mihezinezina, izay tsy ho ela intsony ny fataterahana, dia ny fiavian'ilay Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho alanitra amboninahitra. Izany no afatra. Koa ny faniriana dia araka ny voalaza dia ny fitiavan'i Kristy sy ny fahamarinana no antony manosika antsika hanateraka izany iraka izany. Tanteraka aminao ane izany antony manosika izany no tena izay tokoa, fa tsy ny antony izay nolazain'i Paoly tany amin'ny voalohany. Izao tsika dia iroso amin'ny fanatazana ny fanatitra sekoly sabata, koa mena misy izany fotoana fohy ahafahasika mantanteraka izany.
raha inay izay any an-danitro ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao atao any ny sitraponao sotranao zay Jesosy eo fa novelabelanao teto ny antony tokony hanosika sy fiomanana ho amin'ny iraka ingane izany lesona izany dia entinay anatsarana sy entina aombiazana amin'ny iraka izay miandro ny fiangonana raha nisy tsy fataterana tompo ny fomba nanaovana izany tamin'ny lasa na ny antony manosika izany dia mamelanay fa ny fanahy masina ny ampianatra anay mba aomby izay ary anao modely mihoatra lavitra no tamin'ny mpianatra fiangonana voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no nanonako izany vavaka izany amen. Mianatra eo an-tongotrao